Salama daholo eo ndao andray araha ilaza ny tohiny voka-pifidianana vonjomaika izay navoaka ny CNI ka any amin'ny faritry ny Bongolava, Itasy ary Vakinankaratra ny ompanantsika atao anatin'ity video ity. Fa tsara mampafantatra fa raha ny savorovory izay nisy tao amin'ny faritry Vakinankaratra indrindra fa tao amin'ny distrikan'ny Faratsiho izay tena mbola mampanontaniana ny be sy ny maro amin'izao fotoana izao amin'ilay hoe ahoana ary ny hafarany Lalatiandrakotondrazafy sy miligrama ao Faratsiho ao raha izay vokatra vonjomaika navoaka ny CNI no arahana eo satria imily moa ny mitarika amin'izany vokatra vonjomaika navoaka ny CNI izany ary mazava ho azy fa resy araka izany Lalatiandrakotondrazafy. Ka izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity video ity ka manasitsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Asa dininy milike ny video antsika ary tsarovy hatrany miabony amin'ny chaîne antsika mba afanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefany amin'ny sisy tagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampentely isika fa avetrany tonga de vavany ndao ary. Mialohan'ny idirantsika ambangovango amin'ny fanambarana izay voka-pifidianana vonjomaika ao amin'ny faritry ny Itasy, Bongolava ary Vakinankaratra izay mo ndao raha horesantsika kely ny savorovoro izay nisy tao amin'ny distrikan'ny Faratsiho tao teo amin'ny Lalatiandrakotondrazafy sy Andriamatoa mily izay samby kandida sombam-bahoaka tao amin'ny distrikan'ny Faratsiho mo ireto roa ireto. Nilaza mo Lalatiandrakotondrazafy sy ireo rehetra izay miaradia aminy sy ny Pombazy fa halabato no nahatonga any mily amin'izao toerana izay nahatonga azy nitarika amin'ny fifidianana izao. Fa raha nivoaka ny Faratsiho izy ireo dia tsy andeha hifidy olona tahaka ny mily mihitsiny. Etsy andanin'izay mo noho n'izay filazahana izay dia nilaza ihany koa i mily. Ianareo izy nilaza tany am-piantohana fa i mily ane ka miligrame ka tsy tokony haharesy poids lourd satria ianareo ny poids lourd. Nilaza indray ianareo taty afara fa nividina ny vahoaka izay nividina tamin'ny kafe sy mofo ary hena fefakilao satria raha sy nanao an'izany hoy izy dia tsy nahavidy ny vahoaka i mily ary mety tsy nitarika tamin'ny fifidianana i mily. Nefa tadidio fa io elanelam-batontsika io dia elanelam-bato azo lazaina fa lavitra dia lavitra satria any amina 2 be zao ny elanelam-bato izay misy eo amintsika ka raha izany rehetra izany dia andeha hovidiko daholo ny vahoaka angambany dia mety tsy misy mankaty intsony ny vahoaka ny Faratsiho iray manontolo hoy izy hatrany raha nanao fanazavana mahakasika an'izay ambangovango ny fanenjehana azy amin'ny hoe halabato sy ny tariny izay. Maro moa ireo rehetra izay samy naneho ny heviny tamin'izany ary ao ihany koa ireo olom-panjakana ambony izay mpomba any Madame Lalatina tao Faratsiho tao mazava ho azy fa tsy maintsy hanamarina an'izay fisiany halabato izay. Ka nilaza ihany koa moa izy ireo fa ny CNI dia mamoaka ny fironam-bokatra fotsiny izany hoe vokatra vonjomaika izany fa ny HCC ny tompony teny farany. Ka raha izany fanambaran'izy ireo izany no arahana antsakany sy andavany dia tokony ho Lalatina izany no lany tao Faratsiho fa tsy tokony i mily. Raha izay fanazavany ireo izay mpomba any Lalatina izay no zoina antsakany sy andavany. Ary raha izay tokoa moa ny fanirian'izy ireo ary izay ihany koa moa ny tena hitakin'izy ireo any amin'ny HCC ihany ka dia eo am-piandrasana an'izay fanapahan-kevitry ny HCC mahakasika ny voka-pifidianana ao Faratsiho sy manerana ny nosy ny malagasy rehetra amin'izao fotoana izao. Izay ary moa mahakasika ny ambangovangony amin'iny pitsopitsony olana izay misy eo Madame Lalatiandrakotondrazafy sy i mily ao Faratsiho ao fa ndao amin'izay raha horesantsika ny mahakasika ny voka-pifidianana tamin'ireo faritra voalaza ireo. Atomboko antsika avy amin'ny faritra Bongolava ao amin'ny distrikany Fianarivy be dia mitarika ry zareo avy amin'ny Irmara izany hoe isika rehetra miaraka amin'ny Andro Rajoelina izay nahazo salanisa 730 faingo 10 isanjato. Andriamatoa Randrianarisoa Bien-Aimé Arsène. Ao Atsiroa Manodidindray mbola ao anatin'izay faritra Bongolava izay hatrany dia mitarika ry zareo avy ao amin'ny antoko indépendant Rahoulert John Harson izay nahazo salanisa 350 faingo 730 isanjato. Andriamatoa Rahoulert John Harson. Ao Rivonimamy indray dia mitarika ry zareo avy ao amin'ny antoko indépendant Fivoy izay nahazo salanisa 770 faingo 770 isanjato. Andriamatoa Randriamampianina Radjerson Antoine. Any amin'ny faritra ny Tasy indray izany hoe ao amin'ny distrikany Miarinarivo no anombohantsika azy
dia mitarika ry zareo avy amin'ny irmara izany hoe isika rehetra miaraka amin'ny andro rajoelina izay nahazo salanisa 5 faingo 13 isanjato andriamatoa Rakotondrasoa fetra. Aso avy nandrina indray mbola ho itasy ihany dia mitarika ry zareo avy amin'ny antoko indépendant izay nahazo salanisa 13 faingo 17 isanjato andriamatoa Ramanantanana Romeo Christophe. Fizantsika any amin'ny faritra Vakinankaratra indray. Atomboka antsika ao amin'ny distrikana Ambatolampy dia mitarika ry zareo avy ao amin'ny antoko irmara izany hoe isika rehetra miaraka amin'ny andro rajoelina izay nahazo salanisa 13 faingo 17 isanjato andriamatoa Razafy Mahefa Tianarivelo Edouard. Ao an-tany fotsy indray mbola ho Vakinankaratra ihany dia mitarika ry zareo avy amin'ny vovonan'ny firaisankina nahazo salanisa 12 faingo 17 isanjato andriamatoa Rafidimanana Narson. Ao Antsirabe voalohany indray mbola ao anatin'izay Vakinankaratra izay hatrany dia mitarika ry zareo avy amin'ny vovonan'ny firaisankina izay nahazo salanisa 17 faingo 47 isanjato andriamatoa Jean-François Michel. Ao Antsirabe faharoa mbola ao Vakinankaratra izay dia mitarika ry zareo avy amin'ny vovonan'ny firaisankina izay nahazo salanisa 17 faingo 17 isanjato andriamatoa Randrianantenenina Olivier Anthony José. Ao Betafo indray mbola ao anatin'izay distrikana Vakinankaratra izay hatrany dia mitarika ry zareo avy amin'ny vovonan'ny firaisankina izay nahazo salanisa 13 faingo 30 isanjato andriamatoa Randritahina Malala Livasoa Moratiavina. Ao Faratsio indray dia mitarika ry zareo avy amin'ny vovonan'ny firaisankina izay nahazo salanisa 17 faingo 17 isanjato andriamatoa Ramilson Andriamampionina Nomenjanahary. Any Mandoto indray dia mitarika ry zareo avy ao amin'ny antoko indépendant Dadamody izay nahazo salanisa 17 faingo 8 isanjato izay andriamatoa Rakotorahalahy Modeste. Raha araka anireo vokatra vonjomaika voaray avy tany amin'ny CNI ireo dia azo lazaina fa iny faritra Vakinankaratra iny dia maro ireo olona izay nisafidy ny hifidy ireo kandida izay tsy miankina sy ireo kandida izay niaraka tamin'ny vovonan'ny firaisankina raha toa ka mba maro ihany ireo kandida izay niara-dia tamin'ny fitondrana tamin'iny faritry ny Vakinankaratra iny ka mety azo lazaina ve izany fa tsy dia mankatia any kandida izay miaraka amin'ny fitondrana loatra iny faritry ny Vakinankaratra iny sa ahoana ny tena fandehany raha izao fijeritsika an'izao vokatra azo ao amin'ny faritry ny Vakinankaratra ao no asiantsika resaka kely manoloana iny vokatra vonjomaika izay voaray iny. Eo ihany koa ny eny amin'ny faritry ny Itasy sy ny Bongolava dia tahatahaka an'izay avokoa. Mety azo lazaina ve izany fa ry zareo amin'ny fovoan-tany dia tsy dia mankasitraka loatra ireo kandida izay natolotry ny antoko eo amin'ny fitondrana sa ahoana ho inareo. Izay moa ny masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra naraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Asa tiany ny like ny video antsika ary tsarovatrany miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefany amin'ny sesy tao matavata gasy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia marary soa.